kilasy tomboko vavy amin'ny fifaliana indray no androsoanao tokantranonao amin'ity alarobia alina ity faly mitafa, faly mihaona mivantana ihany koa. Atao anatin'izao fandarana izao manasa anao hanaraka ny fandarana Sahilasy izao hatramin'ny farany fa dia hafana sy hafinaritra tokoa ny fiarahantsika fa ny andro no mangatsiaka. Miarahaba ny Clémence Rarinirina tonga soa atao anaty fandarana. Ara-piaina indray isika rehetra izay manaraka ny fandarana Sahilasy izao amin'ity alina ity na ianareo izay manaraka amin'ny fahitalavitra na amin'ny onjam-peo na ihany koa amin'ny alalan'ny tapajotra tserasera faly foana tafaraka amintsika tao anatin'ny fandarana faly ihany koa miarabanao na manalilira faralahy amin'ity alina ity. Ya, ho tahaka ny ahoana no fitranga ny fandarantsika amin'ity alina ity iresaka kely aloha tsika angamba tsy azo lalovam-potsiny ny raharaham-pitsarana izay natrehantsika amin'ny rahavavy sy ireo mpanolontsaina 10 mirahalahy eo anivon'ny antokotiko Madagasikara omaly aorian'izay dia mafana be ny fankalazana ny 20 taona ny antokotiko Madagasikara dia hanambahiny manokana sika ao anatin'izay ary ny tapany fahatelo kosa dia omeko anao Clémence ny fanolorana azy. Ya, ny tapany fahatelo indray dia ho avy eto ny zareo avy amin'ny tanora RMDM hitondra ny fanehoan-kevitra manoloana indrindra ny ireo raharaham-pirenena izay mafana tatoato ary ny vaovao moa dia mivoatra isan'andro na manalilira faralahy ka dia tafatafa mikasika an'izay zany ny vahintsika ao anatin'ny jeune RMDM. Izay no ela fa andao hidirantsika avy hatrany ilay ataontsika hoe teboka voalohany mba hahafahantsika mampandroso ny vahiny ao aorian'izay. Vita iny ny fitsarana omaly Clémence Rarinirina sy ry mpijery any an-tokantrano. Vita ny fitsarana samy nohenoina avokoa na ny mpisolo vavany teo anivon'ny Pitory na ny teo anivon'ny Toriana niantra natao ny mpanolontsain'ny tanàna n'Antananarivo 7 mianadahy, ny 10 mianadahy Toriana, ny mianadahy mianaka angamba no ilazako azy Pitory ary natrehan'ny mpisolo vava sy ny tompony andraikitra rehetra. Etona melohany hanomezako fitenenana namana Clémence Rarinirina dia tsy hainy tsy hisaotra ireo vahoaka maro be tonga teny satria tsy haivina moa hoe zavatra anankiroa niakatra teny fa tsy zavatra iray akory. Ny voalohany dia ilay raharaha fitoriana ny mpanolontsain'ny tanàna Clémence Rarinirina toy an'ilay fisamborana teny Ankorondrano. Iny moa dia tsara tsipihana tsara fa anisany lazaina ho nanao fanakorontanana na ilay atao hoe atteinte à la sûreté de l'État no antony hampangana azy nanao fivoriana tsy namory olona tsy nahazoana lalana ihany koa ny antony toriana azy fa ny tena mahagaga dia izao hoe efa nahemotra indroa ny daty izay tokony hiakaran'ity raharaha ity teny anivon'ny fitsarana ary omaly dia gaga izahay raha naharefa dia mbola ho ahemotra indray fa dia raha nilazain'ny tompony andraikitra teo aloha dia hoe daty ferme izay no nahenoko azy teo ity fiemorana fanotelony ity dia 12 Jolay no hiakatra ny raharaha Clémence Rarinirina teny Ankorondrano izany Clémence. Ya, dia ankoatran'izay koa moa ny araka ny fanteneniny namana Lili teo nisy an'ilay raharaha izay nitorian'ny mpanolontsaina teny anivon'ny fitsarana teo Anosy zany dia mikasika an'iny raharaha indray dia angamba tsy hidirantsika laleto intsony satria fa be dia be ny voalaza tamin'ny média omaly na manalilira faralahy fa ny tsara resahana fotsiny dia hoe izahay dia nanda hatramin'ny farany satria dia raha nisy ny fanehoan-kevitra nisy ny ataontsika hoe plaidoyer nentin'ny mpisolo vava dia nijoro tao anatin'izay hoe tsy meloka izay isika izay hampangaina tao anatin'ny raharaha fitoriana izay mariana moa fa dia resaka hoe fanalam-baraka tamin'ny Facebook tamin'ny fahitalavitra ary fanompana vararaka izay zany no isan'ny aninjehana anay 7 mianadahy mianaka zany atao anatin'ny raharaha iny ka dia miandry am-pitoniana ny fivoahan'ny didy zany zahay ny 7 ny volana Jolay zany no ivoahan'izay didy izay ary manamafy ny fisaorana andeha tsy ho tony saina hoe iza daholo fa sao dia misy voatonona ireo rehetra izay tonga nanotrina na tany anatin'ny efitrano fitsarana na teny ivelany satria dia mariana aloha fa dia nisakanana ny fidirana atao anatin'ny efitrano fitsarana tany ho any tamin'ny sivy sasany tany isaorana avokoa ianareo rehetra izay tonga nanotrina isaorana ihany koa ny maître Eloa raha tefa mahefa mijoro tena nahafapo ny fiarovany anay tamin'iny raharaham-pitsarana iny izay angamba tsy maintsy nresantsika kely satria miandry an'izay fampahafantaran'izay ny mijery antsika na manalilira faralahy tao aoriana ny raharaham-pitsarana niakatra omaly. Araka ny andro izay efa nataonay hatramin'izay moa dia mahatoky tanteraka ny fahendren'ny fitsarana isika ao anatin'izay fiandrasana am-pitoniana ny didy ny 7 ny volana Jolay izay. Izay no mahakasika an'iny mino fa ampy sy feno izay fanazavan'izay andao hiditra avy hatrany ary sika amin'ny fampandrosoana ny vahiny voalohany araka ny noresahana teo dia iresaka mahakasika ny fankalazan'ny antokotiko i Madagasikara ny 20 taona ny isika ka vahiny manokana amin'izany izay notsongaina mihitsy dia andriamatoa
Andriamatorakoto Jean Pierre izay filohan'ny komity mpikarakara ity fankalazana ny 20 taona ny Antokotiko i Madagasikara ity. Miarabanao zay Andriamatoa Jean Pierre, faly mandray anao eto amin'ny plateau ny Sailasan. Ya misaotra indrindra amin'ny fandraisanareo amindravavy ary manamafy sy mamerina ny fiarabananareo tonga mifanatrika androany ity amin'ity fotoana ny fanomezany ity. Ya fantaniana voalohany avy hatrany angambany hoe 20 taona zany zao Andriamatorakoto Jean Pierre ny Antokotiko Madagasikara, ny Antoko-Timo moa dia isan'ny mateza sy mafiorina raha oharina amin'ireo antoko misy eto amin'ny tany sy ny firenena, inona ny tena hoe mampateza any Antoko-Tiko Madagasikara. Ya tena tsara fipetraka izay fantazemina nampiavaka ny antoko isan'isany dia le atao hoe foto-kevitra na fotom-pisainana ijoroany sy ivelomany. Ka izay no nampatezany ity Antoko-Timo ity. Intsiny zany akory fa raha atao akapobeany izy de ilay atao hoe antoko ao anatin'ny famaritana atao hoe démocrate chrétien izy. Ka ao anatin'izay koa mbola azo zarazaraina madinidinika any le foto-kevitra de ny voalohany amin'izany moa dia fanarahana fandalana ny demokrasia, aorinan'izay fankasitrahana sy fandalana ihany koa ny droit de l'homme, ary farany tena anisan'ny niatra teto Madagasikara zany raha tamin'ny Timo no nitondra dia lay atao hoe développement. Io développement io zany no tena nampiavaka ny fitondrana zay nisy ny fitondran'ny Antoko-Timo teto Madagasikara, satria ny vahoaka malagasy tahaka reo vahoaka afaka tamin'ny fanjanahana maro taorinan'ny taona 790 dia tsy zavatra hafa ny tedaviny fa lay fampandrosoana développement, ka avanana be sy ny fanitsy tamin'izany ny tarigetra napetraky ny Antoko-Timo zay napateza azy. Ya mateza fa atao anatin'ny indrindra izao fitondrana izao dia faritanao mpanohatra moa zany eo anivon'ny Antoko-Tiko Madagasikara mazava loatra fa anisany nampiavaka sy resahana foana ilay hoe opposition intelligente vao resaka foana zay eo anivon'ny Antoko-Tiko Madagasikara. Inona ny tena mampiavaka n'ity antoko ity amin'izay mampanohatra azy zay? Ya misaotra anao am'izay izy io moa indraindray etseroa de nataon'ny sasany fitsikarana sy fimezana le hoe opposition intelligente io nahafahana mamaritra ny Antoko-Timo, nefa de tsotra ihany le izy mifanohatra amin'ilay atao mpanohitra manao botolo, tsy zay zany le Antoko-Timo fa mpanohatra kosa mametraka ny foto-kevitra efa nataony tany de hoe izahay dia mpanangana fa tsy mpandrava. Mpanangana inona moa zany? Mpanangana tam'le voalazako teo aloha teo de le hoe fandrosoana, fampandrosoana manaraka ny demokrasia fa tsy mandrava. Zay zany natonga an'le hoe inona opposition intelligente na hoe atao miaraka amin'ny fisainana fa tsy anaovana botolo ny ataon'ny Timo. Ya ao anatin'izao fanamariana ny 20 taona izao moa zany dia be dia be ny liana ary te afantatra ny amin'ny hoe inona avy ireo rafitra misy ao anatiny zany Antoko-Tiko Madagasikara izany firy zao ny mpikambana manerana ny nosy ary maharakotra ny faritra 13 tokoa ve ny antoko zany amin'izao tsika miteny zao. Ya tonga de atomboko amin'ny farany lay valin'le fanontanianao. Raha ny fanadiadiana sy ny fampitana nataonay zany tao amin'ny Foibe dia misy daholo, mbola misy Timo daholo ny faritra 13. Ary raha isa no resahana, raha isan'ny Timo mbola mitsangana zany de mbola mahita eo amin'ny 2,5 isan-jato tsika amin'izao fotoana zao, mandrakotra ny 2,5 isan-jato ny inona moa ny territoire malagasy zany ny Timo amin'izao fotoana zao. Ary zay indrindra no mahatonga lay ezaka nataontsika amin'izao fotoana nataonay izao fotoana zao de la teo hoe redynamisation izy na ataontsika amin'ny teny malagasy malaza azy moa de ny hoe fameloma maso, fanetsiketsehana, famelomana, fanomezana ainga vao. Satria nahoana? Satria tsotra ihany nohon'ireny zava-nitranga isan-karazany anisan'izany ny sotasota nataony ny mpiaraka tao anatin'ny sehatra politika. Anisan'izany koa ny zava-nitranga eran'izao tontolo zao dia ohatrany tsy naharaka ny herin'ny taloha zany ny Timo fa misy an'izay diplomate mahery zay nefa somary
mila fanomezana aina kely indray zany a fanomezana ainga avao kely ka zay a no antony tena mahatonga an'lay anaovanay an'lay redynamisation am'izao fotoana zao raha rafitra aloha zany a dia tsy niala tamin'ny rafitra hatram'izay any fotony tsika mifanitsy amin'ny fokotany ary nisy daholo ny fokotany era Madagasikara teo aloha fanitsy amin'ny fokotany de misy an'ilay fokotim miakatra kely a rehefa mirafitra mitambatra ao anatin'ny communisme de zay ny comtim mirafitra ndray reo communisme mame ny distim eo amin'ny nivon'ny district aorinan'izay moa ny regtim any faritra ary farany ambony raha eo amin'ny fitsinjarana zany aloha de hatreo amin'ny fartim na faritany tim ny ambonin'izay moa dia aty amin'ny national zay tarihan'ny flo sy ny braon flo ary ny département ny bureau politique ankalazany faharoapolo taona moa zany isika eo anivony antokotiko Madagasikara am'izao fotoana izao manahoana Andriamatoa Jean Pierre ny fandaharam-potoana amin'ny ankapobeny aiza no anaovana ny fanamariana izavy ireo andray anjara ao anatin'izany fanamariana zany sy lay alavany zany fanamariana zany mihitsy ia misaotra anao fa zava-dehibe zay vao itsika nidresaka momba n'ilay toetoetra sy ny misy an'ny tim am'izao fotoana zao eto amin'ny firenena de tena mahafinaritra anay sy mahafaly mampisaotra an'Andriamanitra ampidirin'Andriamanitra zany a fa mbola velona sy matanjaka tsara ny tim anisan'ny zany nahatratra n'zany roapolo taona zany tsy vitsy ary tena maro be maro noho ny mahery ny atsasany mahery a ny antoko maty satria tsy naresy lahatra ny vahoaka fa itim kosa dia tafita somatsara amin'ny faharoapolo taonany zao ny tiako marina kely dia tsindrina le hoe teny hoe taona tsy ataontsika hoe tsingerina andro ohatra naterahany zany olombelona io fa tsingery taona zany tsingery taona zany a dia ho tanterahantsika mandava ny taona anankiray zany a ny fankalazana azy a sy ny fihetsiketsehana momba an'izany ka raha ny andro moa ny jerena na ny vaninandro ny tetiandro ny jerena dia amin'ny fahatelo ny volana jolay no hoe nanorenana ny antokotim kanefa moa raha mity taona ty a de mifanitsy amin'ny andra lahady a dia narosonay kely zany a mba tsy andikana ny fanasan'ny tompo sy ny fotoana am'izany ny alahady zao io dia hatombokotsika manomboka amin'ny faharoan'ny volana jolay zao zany a ny fankalazana eo ny tena fankalazana eo nefa ny fampahafantarana besomaro de ty ataoko androany ty zany hoe atao mahafantatra zany am besomaro asaina am besomaro asaina ny tim rehetra na ny tranainy na ny vaovao na ny teo tenatenany ary indrindraindrindra antsoina itsika malagasy iary totorebika iara ifaly ankalaza andrindrindra iary fanakalo hevitra amin'ny sosokevitra zany a mba hampatsara sy hampandroso ny tim sy hampandroso ny firenetsika ka androany zany zay aloha ny natao araky ny conférence efa natao antsimo zany ny valandresaka fa raha ny zavatra hoe inona ny hetsika atao ny hetsika voalohany atao zany dia ho atao rapitso amin'ny roa ora tolakandro eny amin'ny magorobeoririka isy exposition photo zay ahitana ny tantaram-piainana ny tim nanomboka tainany etomboany tamin'ny 2002 ny teo atenatenany teo ny zavatra sarotra nahazo azy a ny zavatra tsara ny zavatra nanahirana azy a ny zavatra ezaka nataony a hatramy zao tsika miteny zao zany a no ho avoaka am'izany irantinao daholy a na sary izy io tadidy a na izy io afisy a na flyers na rehefa mety ho sary anehoana zany indrindra ny soratra sy ny poème ho hitanareo any ko zany ho ataotsika eo amin'ny magro zay manomboka amin'ny roa tolakandro rapitso ary toy amin'ny zoma zany zoma voalohany volana fa ny sabotsy moa za manka anareo teo a eo ny tena andro lehibe zany satria eo le atao hoe lancement na eo le hoe fanomboana fanaingana ny fankalazana faharoapolo taona ka araky ma démocrate chrétien araky ny fomba nytimatra am'izay moa zany dia hanomboka amin'ny fitaom-pivavahany zany izany fotoana ny asabotsy zany a ho toizantsika amindreo kabary fanokafana ofisialy isan-karazany
ary indrindraindrindra moa tsy ho banga am'izany a fa eo reo fanetsiketsehana reo animation artistika isan-karazany manavanana atsika zay ny fandaminana amin'iny. Itehiresaka kely makasika an'le teny filamatra ve ny lazana an'izay sai mijoro mino inona no ao ambadik'ilay fisafidianana lay teny filamatra? Ny teny filamatra zay ivoaka eo mbola ivoaka eo le izy a mbola ivoaka eo zany a toraka zany koa ny hira faneva hiran'ny fanevany faharoapolo taona io dia mifanojo indrindra am'izay dingana sy ezaka nataon'ny tima ary nahavelona araka ny voalazanao teo a mbola mahavelona azy hatramin'izao mifanitsy am'izay zany a no avoakana eo. Ya fa matoa misy ny antoko politika anisan'izany ny antoko tiako Madagasikara dia eo ny fiatrehana ny fifidianana ho antsika manokana zany zao a taona iray mahery kely sisa dia hiatrika fifidianana ny eto Madagasikara. Marina fa misy ny fitakiana eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara ny hoe hikarakarana fifidianana madio sy mangarahara, misy ny fepetra izay nangatahany antoko hoe mifandraika amin'izany fa manao ahoana kosa ny fiomanana manokana eo anivon'izany antoko tiako Madagasikara zany a ny amin'ny fiatrehana izay fifidianana ho avy amin'ny taona ho avy izay. Ia misaotra anao indrindra amin'izay a ahafahako mameno kely nisy banga kely voalazako tamin'ny fantahana napetraky Clémence teo azafady. Tsy ny zany fa le hoe ny tena nametrahako ny voalohany mbola dia hoe fanombohany ity fanaingany ity lancement zay ho ataontsika manomboka rapitsiko hatramin'ny sabotsy io zany fa ny toy an'izay dia misy tokoa satria hoe taminareo hoe mandavan-taona zany a raha jolay ny nanomboka dia jolay no mifarana lay fankalazana faharoapolo taona iza manao an'izany ary aiza manao an'izany. Ireo rafitra zay voalazako teo aloha reo a dia samy hanany andraiky ny daoly kanefa na zany a tsy izy rehetra fa reo rafitra lehibe ohatra am'izany zany ny faritima ny rafitra tima eo anivon'ny faritany 5 ankoatran'ny Tananarivo zany a dia hanana fankalazana manokany azy koa izy nanangana ny komitiny izy ihany koa no anao zay votoatiny ny fankalazana ho ataony. Toraka zany koa ireo faritra 3 dia samy ankalaza daoly manana ny fotoana hoetretina anaovana zany izy manana ihany koa ny votoatina fankalazana ho ataony am'izany izy. Zay ngamba ny tiako nampiana kely teo fa ny rafitra ao ambanin'izany dia tsy mankalaza akory fa manomana fotsiny manampy an'ireo rafitra ambony reo. Fifidianana. Ia eo am'le fimanana fifidianana zany a dia voalohany indrindra ny fantatsika be indrindra zany an'izao fotoana zao dia le redynamisation voalazako teo tsy iverenako betsaka fa tsy aiviky fotsiny. Io redynamisation raha ray hoe ny antoko tima dia io no fomba hoe andaotsika avitrana indray a andaotsika ifanome hery indray a andaotsika averina amin'ny herintsika taloha ampitomboina raha ohatra kelikely a averina raha ohatra nisy dila teo a zay aloha dia fimanana pratika teknika au niveau ny antoko zay fa ny tena fanomanana ny fifidianana iarahana amin'ny be sy maro ary tarihana ny mpifidy rehetra ny vahoaka malagasy a dia levahantsika teo le hoe concertation nationale. Io tsy io ny farany fa tsy ho tonga amin'io raha tsy misy an'reto fepetra farafakely ny anankitelo reto fepetra takin'ny tima enti manomana ny fifidianana dia tsy andeha mihitsy raha mandeha ary mandehany am'izay tsy izy ary raha mbola anaonao foana raha tsy tanteraka sy voalamina tsara ireto fepetra 3 reto tsy inona zany akory fa voalohany aloha hoe tena maty-paika fa tsy nisy ny vilambilana tsy natao kiatrano atrano ny lisy mpifidianana zay ataontsika hoe tena refondation totale ary tsy mila intervention na olona raha mbola apetraka amin'ny hoe forcena fotsiny ho agent de recensement agent recenseur ny olona mifokotany eo ohatran'le teo ihany io satria ny fokotany io nitondroin'ny chef district napetraka tsisy teny mera tsisy fifidianana ka noho izany a mila rafitra manokana mihitsiny manao any recensement io maty-paika mihitsy ary hafa nanaovana azy a ataontsika faran'izay scientifique nanaovana azy inona moa tsy avitanana zany ny avitanana zany a efa nylazay ny tao amin'ny antoko tima vitsy zany maninony ianao a mandrisa fotoana voafetra
matipaika tsara, misy moyen tsara, etoany inona moa ny PTS vola le manisa vahoaka tsotra ohatran'io natao tsotra, tsy misy momba an'izy na momba an'izy io fa manisa vahoaka araky ny teknika fanaovana azy tsisy diso. Tia indray manisa sy manoratra mpifidy. Zay iny zany condition ray iny. Condition faharoa, ity seny mivilana be ty zany dia tsy avita fifidianana eken'ny be somaro mangarahara, tsy ahavita an'izany io koa zany miliverena. Ary fahatelo, tsy le hoe HCC mpitsara ny fifidianana atao koa dia hitantsika fa ny défaillance hitantsika tamindreny fa tsy mandeha amin'ny falenjio fa mila ovana tanteraka mihitsy anaovana rafitra vaovao sy fomba vaovao. Zay zany le zay tsika vao mandeha le zay vao misy ny fifidianana. Ya. Eny ary nisy fotoana moa Andriamatoa Jean-Pierre ny antoko tiako Madagasikara ny antso ireo olona maniry sy hoe vonona ny anatevin-daharana azy. Mbola mitohy ve zany antso ataonareo zany hatramin'izao? Ya, sotranao nampatsara an'izay Clémence fa tena amafisinay ary averinay ary asiana sehatra malalaka sy mpiandraikitra malalaka ery Behoririka. Io toerana anankiray misy kiosque manokana mihitsy eo zany sy olona mpiandraikitra vonona andray atsika ary manasa atsika zay manampanirina te hiditra amin'ny team sady anome ny taratasy ilainanareo izy anome fanazavana anareo feno amin'izay zavatra zay. Sotra indrindra. Ya. Marobe moa ianareo no mandefa afatra miafina sy manontany aty aminay hoe inona no atao raha toa hiditra ho mpikambana vaovao ny vonjany antoko tiako Madagasikara zany dia amafisiko ilay fanentanana zany hoe mandritra n'io 3 andro io ndrapitso manomboka amin'ny 2 ratolakandro ny zoma tontolo ary ny sabotsy zany dia isy an'io trano eva manokana natao handraisana anarana efa misy fiche d'adhésion zany ao misy tompony andraikitra handray atsika dia antenaiko fa voavaly tsara zany la hitahitantsika ao anatin'izay. Mankasitraka indrindra Andriamatoa filohan'ny komity mpandrindra sy mpikarakara ny 20 taona ny antoko tiako Madagasikara nanaiky ny vahiny tato anaty fandarana Sahila zao Andriamatoa Jean-Pierre, inona no teny fanentanana amarana antsika an'izao fiarahana teto izao? Ya, tsy ho betsaka moa fa tokana ihany dia manase tongave vonona ifanankalevitra, vonona ifaly araka aminareo zay ankalaza zany 20 taona zany ary ifanakalo hevitra zay mahasoa ny firenentsika. Sotra indrindra to. Mankasitraka tompoko. Fanombona ny fankalazana ny 20 taona ny antoko tiako Madagasikara izay eo ambany fiainy ny filoha-mpanorona Andriamatoa Marc Ravalomanana. Alakamisy 30 Jona sy Zoma 2 Jolay fampiratina ny tantaran'ny antoko eo amin'ny Magro Behoririka. Sabotsy 2 Jolay fionambe eo amin'ny kianja Magro Behoririka manomboka amin'ny 6 ramaraina. Kominasanao ho tonga hifanotrina. Tonga maro no fanombohana miasa miaraka ny fahombiazana. Dia horaisitsika avy hatrany araka ny nampanantenaina ny vahiny faharoa amin'ity alina ity Clémence Rarnirina, tsy izy akory zany fa ny filohan'ny tanora RMDM eo anivon'ny faritany Antananarivo Andriamatoa Jocelyn Rabenylalana izay voavinao tendrena raha tsy diso teo anivon'izany dia miarabanao sahady aloha tonga soa amin'izany toerana izany ary dia mirary anao vita sy ahiva be ao anatin'izany andraikitra izany. Voalohany indrindra aloha dia misaotra betsaka an'Andriamanitra name tombontsoa mbola velonay nohatra zao somatsara meny tanjaka afahana manompo an'ity firenentsika ity. Voalohany koa dia miarabanareo miravavy Madame Lily, Madame mafinaritra be ato. Eny tompoko mankasitraka amin'ny fandraisana ary mankasitraka koa ny Bureau national zany nanindreny tiana ho président jeune RMDM eto amin'ny faritany Antananarivo. Tsy mora fa mila votany ty Madagasikara ty ny kena mpanetretena angamba zany andraikitra zany fa andraikitra miandry asa zany. Ya, aloha dia hidirako avy hatrany ny fanontanianao voalohany iresaka mahakasika ny raharaham-pirenena isika Andriamatoa Jocelyn. Ianareo anivon'ny RMDM aloha dia tena
Zay mirahavavy te hisaotra nareo manokana miaraka misy Dimorala mpanolotsaina avy eo amin'ny tokotiko Madagasikara fa ianareo dia hitanay nanotrona anay foana tao anatin'ireny raharaha-pitsarana izay anenjehana anay ireny tena mankasitraka izahay ary ho ataonay bambaray angambany izay fisaorana izay fa araka ny nambarany namako Clémence Rarinina teo sao dia misy tsy voatonona raha ho tanysaina tsirairay fa te hanontany ianao mahakasika an'izay hoe ahoana ny fahitanao an'ireny karazana fitoriana sesilany izay mahazo ny mpanolotsaina eto amin'ny tanàna Antananarivo izany. Clémence Rarinina dia fantatsika fa fantsiviny ny fitoriana omaly natrehan'iny ho anay enina mianadahy dia fandroany iny satria efa nisy koa ny fiakarana tery amin'ny tribunal administratif. Ahoana no fahitanao an'ireny? Voalohany indrindra aloha fahitako azy mampahery anareo mirahavavy tena hitako mihitsy zany ady atriany madame Clémence nisy fotoana miaraka amin'ny fitaintainany nitokantrano vady amanjanany tsy matory andro manala mafy zany satria hoe fanompoana mantsy ny andraikitra mantsy namezana madame Clémence senao mpanompo vahoaka ny fidy anareo ary zay andraikitra natolotro ny vahoaka anareo zay no andehanana anatin'io mpanolotsaina io zany hoe misy zavatra tsikatrinareo mijoro nareo amin'ny fahamarinana ary isoraka ny GNRMDM sy ny RMDM sy ireo team be dia be tonga namaliny antsy hoe misy olona masay eto mijoro amin'ny fitiavana ty Antananarivo ty zay ny tena nohanana anareo satria tsy avelantsika koa sy ty Antananarivo ty hoe ataon'olona an'izay tiany anaovana azy fa ny matoy ianao fidiany vahoaka teo na mpanolotsaina na mera dia vahoaka aloha nametraka anareo teo ary zay mihitsy nasia amin'ny vahoaka anareo teo mba hijery anao ary fanina ty Antananarivo ty sy hoe zay mety amin'ny ataon'le olona zay tiany ataony ataony eto fa misy rafitra amin'ny fieto dia zay eto anatin'ny GNRMDM tena makahiry anareo mpanolotsaina hitanay ny fomba fiasanareo hitanay ny fijoroanareo amin'ny fitiavana an'ity Antananarivo ty tena mampahery anareo zay ary zay mametoky anareo fa atoriana anareo foana zay tsy eto Antananarivo ihany zavatra mitrango ohatran'io fanenjehana io fa ngamba mbola resantsika teo momba ny ranambavy ny nidoniany na zay namponja mihitsy zany hoe ianao zany rehefa tsy mitovy hevitra n'ity fitondrany ty dia tedavana fomba amitihana anao famonoana tena hoe fampitihana ny fampidirana amponja satria madame ny nidoni zao manambady mananjanaka dia mpianakaviana alefana any amponja amin'ny tsy fitovizan-kevitra tsy ekeny zany ary mijoro ary zany isy anaovako any soady ity aloha hoe soa efa mba misy mpitsara eto tena mijoro ho an'ny marina eto Madagasikara ary zay mbola navatsika antso amin'ny tsirairay hoe mila mijoro tsika fa aloha mijoro amin'ny zavatra marina zay ngamba mampahirezako anareo sy madame Clémence. Ya efa andresanao teo moa ny mahakasika ny nidonia iresaka kosa indray sika mikasika ny fifanatrehana misy eo amin'ny député sy ny gouvernemanta satria dia ao anatiny mihitsy sika amin'izao fotoana izao amin'ity fifanatrehana ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka ity vao avy niresaka mahakasika ny mampiavaka ny antokotima ny vahintsika voalohany teo aloha teo ny hita aloha zany dia niavaka aloha ireo député avy amin'ny antokotiko Madagasikara ny amin'ny inona moa fa dia ny amin'ny fitondrana ny tsikera sy fanamariana maro samihafa izay mahita hoe mahakasika ny fiainam-bahoaka fa ny mifanohatra amin'izay kosa ny akamaroany ireo député mpanohana ny fitondrana dia saika ny eno aloha zany raha ny hita amin'ilay fifanatrehana dia misaotra makasitraka Andriamatoa minisitra no heno be dia be tao anatin'ny fifanatrehana iny. Ahoana ny fahitanao indrindrindrindra n'izay fifanatrehana izay mandeha mivantana amin'ny fahita lavitra sy ny onjam-peo ireny? Voalohany indrindra aloha ny fahitanay azy zay mba miheno jery an'ireo mivantana zany fa ntsikaritra aloha tena hoe marina ny tena reo miady ny député tima tena mitsikerany tsy mety fa maraka ny tena madame Clémence teo koa hoe ary amin'ny fitondrana manafisafy nefa zavatra efa hitanao eny amin'ny fiarahamonina matoany tonga amin'io ao amin'ny député hoe vahoaka nametraka anao zany hoe solotena vahoaka ianao fa tsy solotena mpanjakana fa ny akamaroan'ny député eo solotena mpanjakana zany hoe miary fanjakana adiny le andraikitra nomena azy dikan'izay normal raha mikorotana ohatr'izao ny fiarahamonina satria misy zavatra be dia be tokony alamina eo anivon'ny fiarahamonina fa zao ny zavatra magaga ny olona efa ohatrany hoe tsisy dikany intsony satria ohatrany hoe fandaniam-bola mpanjakana ny satria volam-bahoaka iny koa ny mampatonga andreo ivory eo zany hoe tokony misy zavatra nay zany nina atao amin'io fivoriana io rehefa tsy misy zavatra mipakany avoaka madinika sy mivatana ny zavatra tapahanao tsisy dikany anaovana an'io ka izy karazana
ohatra hoe fandanin'ny pona satria be de be io tsy hoe manao tatitra le zavatra hita eto Madagasikara zavatra efa hita iny namanay izy tany andehanao fa fantatra daholo hoe zao ny olona eto amin'ny firenena fa amiko le izy a karazana fandaniam-potoana fotsiny mihaino de fampiresaka de ohatra mitora-po io le izy fa tsisy action ety amin'ny vahoaka sy hoe hita amin'ny vatana ety zany le ezaka ataon'le député marary ny vahoaka tokony efa fantatra renao rehefa miresaka ampitona le de fantan'le zavatra misy fa le vahaolana mihitsy ny tsita zay zany tena hitako olana le solomba vahoaka am'teny ary tapaka ny lalana ny sécurité tsy milama ary nahita tanary fotsiny anao ohatra be de be eto zavatra mitranga fa tsy voavan'le fitondra fanjakana vo mainka ave ary anaty ala ary dikan'izany de teneniko hoe le fanjakana mihitsy na le mpitantana mihitsy ny tsy mahita vahaolana intsony am'le famana le olam-bahoaka zany raha fahitanay azy ny GNRMDM tena tampina ny domy raha ohatra hoe hoatrika amina resaka domy tampina satria tsy mahita vahaolana satria efa manolo gouvernemanta iny efatra zay intelo ny solona novaina ministra novaina ny fa tsy miova mihitsy le izy fa raha ohatra reo ministra eny raha mba jerentsika ny CV-neo olona mba niakanjaka reo fa zany tena hoe le any amin'ny loha mihitsy ny tsy mahavaolana de iniza zany ministra teo tonga ao mamony tena satria nahoana tsy le mifahaizanao no atao fa le ary ambony mibaiko le baiko ary ambony no arahanao normal tsy matavoaka le tona avoaka ianao zany normal ianao simba voaka anao maloto na madio takinina ary ianao miditra ao maloto satria nahoana tsy misy le fahavanan'le paikady zany efa hita io tsy normal ianao simba zay ministra miditra ao a mbola iresaka politika hatrany moa isika fa tsy azo lalovapotsiny angamba ry izy mianadany fankalazana ny 20 jona izay nanamariantsika ny fiverenan'ny fahaleovantena ho an'ny Madagasikara fantanina mbola mipetraka foana moa ny hoe tena maleo tena marina ve isika matoa miaina an'izao ny fahasahiana amin'joro to lasa mivadika fitorinany amin'ny fitsarana sy ny sisa fa anisany nahazony filoha teo aloha hery rajaonary mampianana fanakianana be izy ty raha tsy diso manodidididina ny 8 tany ilay resaka fikopakopahana vahoaka teny mahamasina fa ny zavatra misy aloha zany eto dia nanao izany fihetsika izany koa ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina tamin'ny 20 volana Jona ary teo ihany koa le resaka tombola zay tena nabe resaka be tena mba teaka ny hevitra ao makasika an'iny zavatra nitranga nandritra ny fankalazana ny 20 Jona iny Andriamatoa Joselin ohatra ny mampine le zavatra nefa mahamenatra mba mijery fahita lavitra any ivelany any tsika indraindray mba manaraka hoe misy firenena maro isa-taona mankalaza ny fahaleovantena ohatran'ireny tsy mbola nahitany hoe teto ambony tany tao anatin'ny 10 taona ka misy firenena mankalaza ny fahaleovantena ohatran'ireny ka izara zavatra nataony tombola mahamenatra zany taiza ianao teto ambony tany nisy an'izany hoe ao anatin'ny fety pirenenanao nanaovanao tombola ary ankoatran'izay fa namarinana koa fa manina teto Antananarivo fotsiny no nasianao le izy fa ngampony mazanga tsy malagasy na tsy makalaza zany hoe tokony rehefa miresaka an'le fety nasional ao de le vahoaka 27 millions na 28 millions resahana fa tsy ponina Antananarivo za tena za teraka teto Antananarivo tao be fitanana no teraka za ponina eto fa ohatrany lasa resa-jaza le fitantanana le firenena na koa hoe tsy nafatokisa tena ave hoe tsy afenao mamasina ianao de asianao zavatra anahita olona mbo tonga ao le olona karazany tsy fatokisa tena zany fa raha tena matoko tena ianao tonga ny olona fa karazana fampisehoana zavatra mampatahotra no avy amin'ny firenena ary ny fety 26 juin koa ny misy tompony io filolandany tompony io fa magaga aloha tsipoka any aminareo zay mino ny mareo tompona ndraikitra an'izany so de mba simba le asiny ma 26 juin tao anatin'ny 20 taona samba nisy ohatran'ireny teto amin'ny firenentsika mba tonga saina raha olona zay teneniko hoe mila mamerina tena asin'ity firenentsika fa efa lasany amin'ny tena miblila le izy tena miblila taiza ianao nisy an'izany eo anatin'ny 26 juin anao tombola lokane zany lalaone zany de ny folono misara lalaovinao ve le firenena zo de mba tsy rariny kosa firenena iramandiny ity fa tokony tsy hoany kosa le izy fa tokony mba hoe zavatra raha tena hoe zavatra tsotra nangatany olona voakanao voaka amin'ny président hoe ny zavatra nyteneninao na andrandray voaka malagasy 1% zavatra nyteneninao na mpanantenanao tafa vita am'izao fotoana zao fa tsy zavatra tsy manainaitra masiny zavatra kelany reny mahafinaritra amiko loha le nisy nahazo trano 1% moa nahazo trano zany ao anatin'ny 28 millions ray zany nahazo trano
de reny fa tsy mankasitraka an'ireny zany zay atao anatin'ny généré midemy famitaam-bahoaka reny amin'ny akapiany ka mety ny tampodista fa ohatra koa izy de zay na tonga naza lasa nikopakopaka araka le fantaninina manalilira faralahy teo ahoana fandraisanao an'ile kopakopa tanana be nefa ny tokony misafondeha tafika izy amin'iny fotoany eny iny moa zany ohatry ny hoe karazana hoe le kopakopa tanana angamba tsika zay karazana hoe fiarabana na hoe mety ny tampo araky ny tenao teo izy fa ampindray iny aloha iny mba ileferika any fa na le hoe ao anatin'le tombola ty mihitsy no tsombainao anatina fety nasionaly ohatrany satria misy tompony ao ifety io misy tompony ifety io fa tsy mety any tsy mankasitraka an'ireny zany zay tena lavina akitsonany ny zavatra ohatran'ireny mikasika ny lafiny sosialy indray a atreto aloha ny zavatra hita efa nisy ohatra ihany ny telenao teo a ny zavatra hita sy ainan'ny vahoaka malagasy de hoe mbola tsy mihetsara aloha zany ny toetra raha eto Madagasikara miratsy ary tena miratsy mihoatra ny teo aloha mbola eo foana aloha zany a ny resaka délestage a ny resaka fahatapahan-drano a tsy misaraka koa moa reo tranga anankiroa reo a nomena fanampiana 500 miliara ariary indray ny jiramara ny voasoratra ny anatin'ny tetiboly izay a avaolana ve zany raha ny hevitra ao manokana ny fahitako azy madame Clémence aloha de zao le mangarara tsisy tsy hita malagasy hoe marina ve zavatra iso tsy marina anatin'ny jiramara resantsika io mandeha vola be tsifokoroana makao amin'le jiramara zao nefa ny zavatra misy 15% ny vahoaka malagasy iny mampiasa jiro aloha fa ivola 500 miliara menan'ny jirama ivola be io volam-bahoaka maray manontolo io de nefa ny zavatra efa vola be natotonao nefa le izy koa tsy mbola misitsaka an'le izy tena araka izy koa le vahoaka n'Antananarivo zany de zao ny tena izy an'io ao amin'ny akapobeany le mangarahara mihitsy tsy misy ka normal zany io zavatra ena vahoaka malagasy io satria io le vola be ve tena makany amin'ny jirama koa ohatra koa zany zany mbola baraiko hoe makany fa sao de mba zavatra fanadiovana vola makany amin'ny zavatra hafa ohatra zany be de be zany tokony zavatra jereo anatin'ny jirama io fa le olona zany fananao ambolo mihinana ambolo fotsiny tsy mahafantatra ny tena iny mila jerevana mihitsy io jirama io ary zao ny zavatra nagagana le misitra koa tsika hoe milalao amin'ny fiainam-baoaka sao le ao ambony ao koa misy pression tsy fantatra hoe jirama ministra ny tena hoe en mois de juin zao tapitra ny délestage eto teny an'izay mihitsy any amin'ny mois de juin julian tapitra ny délestage fa mifanohatra amin'izay vao maika ame mafy be le fahatapahan-jiro eto ary matetetika mitandremo io tele io raha teo fianoatran'ireny ze mpika mivelona tena zany hoe be de be ny zavatra simba amin'io fa raha ny tena marina mantsy tany amin'ny fotoana misy taona zay zavatra simba tokony tena any amin'ny jirama hoe simba noho ny fiatraikany zavatra natao reto be de be ny fiatraikany io ny fiainam-bahoaka zany hoe tena tsy arakaraka le eritreretina mihitsy hoe ohatr' zao zany nanaovan'le ministra nefa le ministra tany aloha manana programa tsara ao anaty fotoana foy de vitako mandeha ny arianany na moatra zao fa tsy zero le izy tsika zany rehefa mijero ninina fomba firaza le olona de le baolina maty ihany jeny atsika fa hatramin'izao tsisy baolina maty aloha mifanohatra am'izay zavatra mitranga jiro maty délestage tena mampalahelo le fiainam-bahoaka marina lolaoviny zareo ia ny olona moa zany nanomakomana ny fety-pirenena fa ho any amin'ny rahavavy manokana de niomana tamin'ilay raharaham-pitsarana tsy de tena nisy fotoana ny sentona firy fa na izany aiza nisy natsikaiky ihany nozarainy namana Clémence Rariny natao amin'ny rindriny tao lay minao fa nahita an'iny toely ianareo lay ranjo matevina be hoe tataka zao no mety ho ranjonao ao ariany fiakaran'ny sarandalana ho arivo ariary asitsika tsikitsiky ihany ny fandaharana de makasika an'iny ny fantaniko manaraka Andriamatoa Jocelyn hoe mbola mitatao amin'ny lohan'ny mpanjifa foana aloha hatreto le resaka hoe ho fisondrotany sarandalana ho an'ny taxi be atsoatsy tsy maintsy hiakatra tokoa mantsy ny frais taxi be raha vao miakatra eo ny vidin'ny solika efa nanambana sy ny lazan'izany ny avy eo anivony UCTU de inona no heverinao fa ho akon'izany raha izany tokoa no hitranga voalohany aloha na le 500 eo nefa tsy zakany vahoaka aloha voalohany aloha zay faharoa zavatra nahagagana nisy taona io vidin'ny gazoaly era teto viditsolika zany eran-tany nidina be fa tsy nidina teto amintsika zany hoe misy zavatra tsy fantatry ny vahoaka le mangarara mihitsy zany ao amin'ny baiboly ny teny fahamarinana manandratra ny firenena zany hoe ninona taonao raha vao tsy marina ny tantaranao an'le firenena nataonao makanona ahoana natondrany io meresy ianao satria nahoana tsy fahamarinana tsy zavatra hoe ianao ambolo mangazo de sonjo miakatra eo mangazona amlenao de tsy maintsy mangazo no miakatra eo de ohatra zany mihitsy ny fitantanana ty fahitana ity firenena ty le mangarara sy le fahamarinana mihitsy ny tsy misy
ka na de mety misy fotoana le mitondra mety anao marina fa tsy mihitsy vaoka satria efa zavatra fenlangalanga daholo ka mitamitaka daholo ny zavatra misy eto de ianao zao mahatsikaritra tamin'ny 26 juin iny taloha zany 26 juin zany manomboka 24 ianao de fa ye misy gisa gana arendro loatra zany fa tena ny akamaroany voaka fa tsy efa tsy tompony tena antsony zany hoe tsy ny akamaroan'olona moa zany ohatrany hoe tsy misy manao mety oatra ny taloha tsony io any ambodiny sotry anao mandeha ambodiny tsisy manontany zany ny gana sy ny azy satria le fahefan'le olona tsy misy tsony dikan'izay hoe le vahoaka amin'ny akapobe mihitsy ny resy dika zany hoe io taloha io fanangana-tsaina io tsisa zany tonga zany de mandeha ho azy io e fa zao ny firy manangan-tsainy zany hoe le fanjakana am'izao mihitsy ny ohatrany hoe tsy toteny manoloana le vahoaka mifahazoko anazy alatsiny tsy toteny tsony ianao zany hoe homme d'état zany raha vao za zao mahita mihitsy tena lavitra be mihitsy ny elanela amin'ny président Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina président Andry Rajoelina mialatsiny za ny président Marc Ravalomanana raha vao mijoro ao zany toteny zany satria nahoana ao le ma homme d'état fa président Rajoelina tena mialatsiny aloha fa tsy haiko samy manana fijeriny fa fahitako hoe mba mila olona ohatry zany fa eny amin'ny fiarahamonina zany ohatra mandeha samo azy de zao koa ny zava-doza be ny fiarahamonina eny tam'le fitosika fa misy le vatsiny ty na rava zavatra be diabe tena anivon'ny fiarahamonina satria nahoana aty misy mahazo aty tsisy mahazo lasa le vomiera sy le sy eny am'sy fokotany lasa kolotany de raha vao mahazo de nareo zany olona fanjakana ny atondray magaga koa le olona tokony azo koa tsy mahazo fa le olona tsy tokony azo ndray lasa mahazo ny olona manana fiainana ambonimbondray mahazo le olona mpalasana am'reny tsy mahazo misy an'io ina koa vatsitry ina le isaky anandro misy le tike hoe varimolo ao anatin'ny secteur anankiray ny 20 mahazo e nefa firy-tafo de tsongatsongainao zany hoe zavatra tsy vohevitra zany natao eny amin'ny fiarahamonina zany hoe mipitihana mihitsy le fiarahamonina zany taloha mahafinaritra satria miara-mirindra misy zavatra mba irana amin'ny fiarahamonina na sécurité na fa zao tena koa samy makamaka ho azy le olona ary io tsy maintsy aventsika amin'ny hoe andora nga de davana fomba amerenana aloha le fiarahamonina mamalagasy ao anaty taxi be zany ianao amikorotanao satria samy mety le fiainana any tokantrano eny manolo de anao anaty taxi be lasa tsy mifanao taloha zany hoe misy ray aman-dreny ao mitsangana ianao fa zao zany tsy misy an'izany tsony mandeha hoafa fotsiny zany zavatra misy eny anivon'ny fiarahamonina dikan'izany le sotoavina sy le fiarahamonina malagasy mihitsy ny rava ny antony de zao le ary ambony mame exemple ohatra ratsy ianao zany ao anatin'ny tokantrano raha vao ianao mihitsy mamy lava tsy mahateny ny zanakao ianao fa raha vao ianao mba hoe manana fitondran-tena tsara manoloana zanakao vao baikinao ny zanakao ataonao moa ny teny zanakao hoe aza misotro toka ianao nefa ianao misotro toka tsy lozika zany ianao rehefa tianao zavatra tsara ohatra tianao tsara na de manaova zavatra tsara de manaraka ho azy ny olona ohatra mibokotra ino rehefa aty mirindra ho azy io fa raha vao aty mihitsy ny tsy mirindra eto amintsika eny tena tarika mihitsy ny tena ianao mahita an'ireo karazana député na fitondrandrao reo mihitsy mampiseho modely eny amivon'ny fiarahamonina amin'ny tambazotra any mahita an'izany ny olona aminany misy député amin'ny tena manao gentle mihitsy eny anivon'ny fiarahamonina hita maso zany ka zay ny teniko hoe lesina ho any vahoaka malagasy koa rehefa mba mifidy de aza am'le t-shirt sy le polo sy le mozika sy le 5 000 mangata miano antsoava aminareo artiste koa sy le 5 000 mba ady adiko le olona vao mba mampandany aloha le anao fa zava-doza amin'ny firenena satria zao le izy ko ianao mety mahavola fa ianao artiste manana fianakaviana be de be dobo anatin'le izy de mba anjara brika anao koa mba misafidy olona mba afaka mamonjy le firenena fa raha ohatra ianao fitiavanao mitenanao reny zao ny hafarana raha olona artiste ray manaka fianakaviana manjatony iny na marivony dikan'izay mila mba tokony jerevana iny no avin'ity firenena ity fa tiantsika ane tsika tsy afaka ho any États-Unis eto foana milevina tsika mbola etiko any tena mampalena mivoaka malagasy eto ianao mijaly maty ianao mbola sahinana koa mikarakara tarasinao satra ny zavatra misy eto Madagasikara tsaroko kely ny zavatra nyteneninao teo am'le hoe jetli nisy nanao resaka mana tany anaty Facebook satria le resantsika teo loloha teo hoe le manao hoe misaotra Andriamatoa ministra makasitraka de naseho an'ny olona teo sary de hoe fa tsy jetli ve ty azonareo tena manala-tsendrika mihitsy an'le le maha-olom-boafidy mihitsy le izy le fitondran-tena tena iny kosa aloha tena hoe tamin'ity fitondranyity tena be dia be loatra ireo scandale izay tena nasa mampalaza ratsy an'izao fitondrana izay misy ankehitriny izao ary tsaroko koa ny resaka varimory ianao fa ny any amin'ny fokotaninay zao resaka tsena mory
mora de tena marina mihitsy hoe voafetra ny olona misitraka tsy maintsy misoratra narana meloa de avy eo nampanantenaina hoe menaka sy vary le tsy hozaraina zany fa hoe amidy amin'ny vidy mora matsena mora azy a rehefa avy eo a vary fotsiny le izy rehefa tena tonga tokoa de menimenina zany le olona hoe voafitaka zany le olona efa sahirana ka melohan'ny ametrahanao ny fanontaniana manaraka tsy arotro kely mantsy ilay fampitahana somary nataony Jocelyn teo le hoe manahoana moa zany ilay atao hoe profil ve na le endrikendrika ilay olona azo antsoina homme d'état de manomakomana n'ity fankalazana ny 20 taona ty moa ny antokotiko Madagasikara de variana mijery an'ilay fanomanana eo mampitaha zany ny atao hoe mpitondra firenena dia lay 20 tapitrisany jerena fa tsy échantillonnage hoe ampahany de tamin'izany fotoana zany ka izao vao tena miverina ny saiko hoe nahatratra 2.0 isanjatonjaza malagasy angeny nianatra tany amin'ny école primaire publique tavaverina nianatra taty amin'ny primaire de mieritreritra zao hoe ny fahasairana ny malagasy amin'ity vary raha tena le tsaratsara efa mananiky ny 700 ny kapoka ny vahaolana tamin'izany eka tena nampifaninanana hamboly be de be mihitsy ny mpamboly a tsaroko tsara 12,500,000 francs ny vidiny kibota tamin'izany fotoan'androny a amin'izao fotoana izao fanafarana vary amin'ny sambo no zany hoe le toe tsy haitsika mihitsy ny ohatrany lasa manjary lasa voataiza ho zavatra vahaolana kimaimaika eo no eo tandrametaka tsy vahaolana maharitra de zay no verina mitenina menadate hoe tena eritaona mahery kely de ho avy ny fividianana fa tena mijereva lavitra tsy voavidin'ilay t-shirt sy lay 10,000 ray andro a ny ho avy ny firenena fa de miara miohaka sy mahandry eto avokoa tena be deabe ny zaza efa tsy mianatra tsony amin'izao fotoana izao aty koa madame Lily tsikatro ngamba zany sa miteny an'izany teto Madagasikara hoe raha zao misy firenena anankiray tiananjanaka Madagasikara tiaka Madagasikara amin'izao fotoana zao fantrantsika lalina zao ka mame vola kely ampiady zavatoza zay nanaraka mivoaka malagasy hoe tsika ray zay olona mety mandalo ao alao tsy de isokajiana tsara fa mila mitandritsika amin'izao fantrana lalina zao satria etsy 25,000 de mahavita zavatra ka dikan'izay hoe efa lesina ho antsika zay satria misy ohabolana zay hoe raha vo indre mandeha anao solavo ay amindra zay raha vo fandroana anao efa agekena fa miteo tsy teneko ka tsika efa vo fandroana zao a mila mitandrina ary mizako tena mba zavatra efa tsikatro koa hoe eo anivon'ny fiarahamonina hoe efa mba manomboka tonga saina iny ny vahoaka malagasy ary io tonga de io mandeha io resaka hoe frais 5,000 fa teo moa nitendritsika tety hoe ahoana nazakanay an'izany 5,000 zany 500 tsy zakanay ohatra zany zany zavatra misy anivon'ny fiarahamonina any hoe tena hoe mikinaina ny vahoaka e fa tokony mitady vahaolana ary ty ihany ny vahaolana amin'io famoronana asa ihany fa eto anao tsy mbola mita misy mpitondra fanjakana hoe namorona société hoe ampiasa tsy haiko fa mety tsy nahita ngamba na hoe zay koa mety hoe le mandeha lava foana am'ty jeune RMD am'ty fa vahaolana tsisy vahaolana ho an'ny famoronana asa mihitsy iny ety de lestage ary zavatra anakeo tsy voavahandrareo fa nefa tokony mba mandeha daholo ny ary mandeha eto zavatra be deabe ny za tena madame Lily ngamba ny mba manana tombontsoa kely tany Komoro petraka tany Komoro 7 taona 7 taona zany komoriana zany taloha tena hoe mpiasa malagasy na afatarana zay mbola niaranaitra tamin'ny komoriana ary iny komoriana io a rehefa tonga atio a de mianatra eny amin'ny université de Vietnam io a fa zao fiainan'ny komoriana sy Madagasikara fana lavitra be mihitsy ny antony je zao tsika malagasy a mbola miady amin'ny sakafo zany hoe no hanina androana efa tsy haitsony mbola idedavina mitrosa efa trosa rapitso aloha fa ny komoriana ny herinandro milona azy efa mipetraka anatina frigidaire afaka manontany an'izany daholo ianao zany hoe le fiainan'ny gasy ny komoriana efa mifanalavitra be mihitsy nefa zavatra tsikatro a ny teknisiana ray manontolo any Komoro de gasy daholo eto amintsika manam-pahaizana malagasy fa tsy mahazo tsy haiko na tsy mihina sehatra na tsy haiko aloha inona ny mahatonga an'izay zavatra fa mbola hitanao tsika rehefa tonga ao fitondrantsika de ao amarinitsika zay fa zao le izy le fitatana eto amin'ny firenena mihitsy tsy mety zany tanàna Komoro zany tany tsy mamokatra zany raha masina fotsiny zany tsika manan-karena olona manan-karena ambany tany manan-karena ambony tany manan-karena eny nabakabaka manana rahamasina ngeda be deabe manana rahamasina ngezabe fa tsy hay mpitondra antsika mahita an'izay zavatra zany fa manina ny Komoriana ary eo zao magagana misy mpivarotra vanjo ohatrany aty amintsika reny any Komoro de apetrany eo tokotany de no ihany maka le famerim-bola sy afaka mariny ny olona rehetrarehetra zany fiainan'ny Komoriana zany hoe mpiasa anao tamin'ny fotoan'andro a
gardienao a mpanao brosy teny amoronalina zany Comoriana zany taty fa zany no fiainan'ny Comoriana ary ny Comoriana zao tao anatin'ny telo taona efa taona tsy de mianatra ty Madagasikara tsony izy satria mimidina le fampianarana eto amintsika fa lasa makany Tunisie izy sy Egypte firenena tsy manana anateny zany zavatra zany a zany Madagasikara zany Comoriana na sakafo na ina fa izy zao Madagasikara zay lazaina fa manan-karena zaresahana volamena fa izy tsika aty amin'ny faha mety kelikely de aty amin'ny faha 7 aty amin'ny farany indray raha tsy hoe misy firenena tena miady be mihitsy ao a de mety lasa fahaenina ndretsika nohatra zany fa tena hoe le fahaizana mihitsy zany tsy misy eto Madagasikara le hoe finiavana mandeha any firenena ary nanome lesona atsika ry zareo Comoriana tamin'ny alalan'ny fanampianatsika tao anatin'ny koren'ny Covid nisy teto amin'ny firenena izy isaorana anazy moa zany zavatra zany a fa de mety nampiantsika ny ambom-pony koa le hoe anome volany Comore anome fanampianan'ny Comore isika de zay ny zavatra antrany resantsika manaraka indray ny vaovao omaly a teo zao efa nresaka tsika momba n'ilay hoe fanambarana natao nisy eto io vaovao omaly koa iny a fa isan'ny vaovao nafana omaly koa ny fanambarana na zavatra nambarany Andriamatoa Tsay Christian izay prime ministre hoe tamin'ny andron'ny fitondrana teo aloha zany tamin'ny andron'ny fitondrana Rajaonarimampianina no efa nanjavona no efa tsy tao amin'ny ministera ny arenak'ibony tany a iray volamena tsy tadidiko izay 930 faingo firifiry grama teo a de io moa zany mahavariana hoe rehefa misy zany tsy fetezana de efa any amin'ny fitondrana teo aloha foana zany ny atsipon'ireto fitondrana ireto a misy manao vazivazy moa any anaty Facebook any izay somary mipartageko le izy satria na tsy kaiky le hoe hatramin'izay efa hen'ny olona ny raha niova adovay fa ny volamena niova korotambe zay vao hen'ny olona mbola tsy nisy an'izany ny hatramin'izay Andriamatoa Jocelyn resaka volamena io a maromaro any zay volamena zay ary raha tao anatin'ny 12 taona tao anatin'ny 10 taona tamin'ny fitondrana président Radio Ligna manteny resaka volamena ary zavatra maromaro ny volamena niondrana teo tokony andeha daholo raha rehefa takomana amin'ity volamena tatsy very tatsinay a nisy volamena atsika tany Afrique du Sud nisy volamena tratratsika tany Seychelles zay na tsy tany tao Comore zao koa mbola misy ty de mbola miverina am'le teniko teny le mariny zany tsy misy eto tsy hitanao hoe hoay zany ianao fanany ianao manaraka alizy volamena io lazay solony zareo korotambe mahay ty fanjakana mahay ty fitondrana ty tena hoe mahay mazy zay le hoe présidentsika ne mialatsiny tsaiko mifamana zany hoe DG mahay mampirevy mahay maso za mialatsiny za tany Moroni tena mpanomana fety de fety io rehefa hoe anao manao organisation na fety de ataonao zay mahazo vola betsaka ianao de ataonao zay mandany vola betsaka anatin'le ihany satria mivarotra boisson anao rehefa manao de ataonao jerevanao daholo hoe firy taona ny olona ao raha ohatra misy olona lehibe de mba mila hira taloha ianao raha ohatra jeune de mba mila lira arakaraka le olona raha be rasta de mba manao regue anao amprévinao le olona mba ahafahan'le olona manome ka présidentsika mahay an'izay zavatra zay ka io resaka volamena io ndraindray misy zavatra ato misy zavatra tiana mandeha alefa ty daholo le olona mba tsy ho takomana an'ity zany volamena zany betsaka zany amin'ny 36 kilo zany fa zavatra hitako Madagasikara zany be de be le zavatra tsy mandeha mba hanaromana masony olona de ao am'le volamena 930 ajereo daholo za zao malagasy tsisy volamena na ray neftsika hoe malakarena amin'ny taony firy taona zany misy zavatra tsy mety zany eto amin'ity firenena ty misy zavatra mila amboarina ingakaingana fa tsy tara mbola tsy tatsika tanora zay nanaovako antso amin'ny tanora RMD hoe andao avotatsika ty Madagasikara ty fa atsika tsy variana mijery film tsika lasa mijery cinéma de manaraka fotsiny indray hoe zay koa mba tsy tiako zay amitsika za tena raha misy zavatra tsikatra andao andraikindraikitra mihitsy eto amin'ity firenentsika ty fa tsy variana mienso Facebook eto fotsika de manaraka nataony zareo de variana de mandeha foana zareo ny rehefa matavoaka tonga de lasa mipetraka ny divay fa tsika hoany tratra farany eto milasa mitsoka any France bois de rose lasa tanga ny tsy tavaviana tsaiko fa tsika ny tratra farany eto fianakaviatsika ny tratra farany eto de zay ny mampatonga anatin'ny général ndema hoe andeha tsika andao vota Madagasikara ary ame modely mihitsy tsika rehefa tonga eo hoe tiavy mbola ohatry zany tena ary tena mahalinanao amin'ny général ndema tena fitiava-tanindrazana ianao ao tsisy resa-bolo ao aza makao raha resy ty raha hoe ohatranao hitady volo fo tena fitiava-tanindrazana
zay raha manontany ngatsika reny olobe reto Madagasikara satria andro manalo zay a miasa saina ty firenentsika raha misy zavatra kely tao volamena very ohatra reny marary mihitsy neny satria avoaka malagasy reny zany zavatra misy ary zay ny tena anaovako antsovany tsiraray avy mihitsy mbola tsy tatrika tanora avy aloha ny efa politika ny antitra efa lehibe reny efa andreny reny fa misy koa lehibe manatraka fa misy jereko mialatsiny mbola ampifanadina raha matoy iny efa lehibe reny fa tokony manana tsakefa reny tamin'ny politika tokony mba modely fa varalila be indray le madama le teneno sy tsy teneniko anareo iny fa misy koa olona mbola tena ray aman-dreny afaka manavitra an'ity firenena ity misy olona nazo lesina azay tenisako amin'ny président Marc Ravalomanana zay koa ny avantageny ato amin'ny GNRMDM be dia be ny olona miaro ny président Andry Rajoelina nefa tsy miona amin'ny président Andry Rajoelina koa fa zay eto tena mifanerasera amin'ny président Marc Ravalomanana isorako be dia be zany tena hoe mifanakala hevitra fa tsy atotra ny any amin'ny sasany hoe maika ana dia miteo fotsiny hoe tatandraza tsy fantatry tsy moa raha tsy diso mbola misy fanontaniana ray mahakasika an'izay volamena zay ihany le hoe manohana ny président Andry Rajoelina nefa tsy niona taminy akory tena ianao ranga tena mitifitra tifitra akaiko non zany mihitsy non zany mihitsy ny mahazo hoe zay mihitsy ary zay hoe marina mihitsy ny tena hoe miavaka ao anatin'le aty amin'ny RMDM fa zany mihitsy tokoa ny mahazo an'ireo mpanohana ny président Andry Rajoelina tamin'izany zany misy an'izay mihitsy hoe io zany hoe misy miveroe mihitsy io hoe tsy reto ihany mahazo makaty sy ny sisa zao le firenena makaiza de fa io zany zakain'izy rehetrarehetra io mivokany zay zany le izy efa resantsika foana le volamena le volamena hoe malaza koa ty volamena asitrika ary anaty fitombenany ity mialatsiny aloha fa ohatrany tena gawagaga hoe asitrika anaty fitombenana volamena de le kisary hita ao anatin'ny saiko de hoe le ohatrany bikany rectangle ohatran'le lingot d'or reny sa ohatran'izy amin'ny bikany zay zany tonga ao anatin'ny saiko mieritreritra zany hoe amin'izao fitondrano zao vao misy an'izany hoe misy vahiny tratra eny amin'ny aéroport de hoe misy volamena asitriky ny olona ny amin'ny toerana tsy tokony fanitrehana anazy de tratra eny amin'ny aéroport zany anefa de midika fa hoe mbola mitoy zany ity resaka fanondranana tsokosoko ity reo aloha mety tratra reo Sri Lankais sy inona le teratany anankiray iny fa ny hafa mety efa lasa zany mety be dia be fa reto mety tsy fantatra hoe ny zavatra tsy fanarana ve ohatra ka tratra tsy fantatra fa zay zany aloha ny zavatra misy hoe mitoy ihany aloha zany aloha raha dikan'izay fanondranana fa de tsy fahita tao anatin'ny 2020 tao zay zavatra nytenenao zay fa tiako teneny mba misy olona koa anatin'ny gouvernement io ministre manao mba aloha torantsika voninkazo kosa tsika tsy manohatra be botolo zany misaotra betsaka ny Andriamatoa ministre ny transport zay mba efa mba tady anao hiezaka zany izy anadio an'io io resaka fitaterana io ary eto anao antso avo any mpiasan'ny douane sy ireo olona miandraiky teny amin'ny aéroport avoto ny firenentsika tsika tsy andany fotoana tsony ny antso an'ireo tompona andraikitra amin'ny fanjakana satria ireo tsy mahavaolana hoareo fa ndao fefiana le Madagasikara ndao arovana le arem-pirenena arovo ny arem-pirenena zay mety hivoaka anaovana antso avo amin'ireo douane sy ireo tompona andraikitra eo amin'ny aéroport tena za tena entony tena mitoroka le voninkazo le fasain'le ministre ny transport masa mamotika ny ary Madagasikara resaka ary Madagasikara be dia be tena ny lohariny tao mba rehefa mba mety kosa aloha de toroatsika amin'ny voninkazo indray zao mba mangataka indray Andriamatoa ministra mba domo koa io momba ny resaka ino ty le resaka transport ty avoto le firenena fa ny tena maly efa tsy azo tenena ntsy ny fitondrana azonareo aloha izy de dikan'izany hoe manao antso avo zahay jereo raha olona io zavatra mivoaka eo amin'ny douane io eo amin'ny aéroport eo na any amin'ny port any tsika koa aza mieritreritra fa eo amin'ny aéroport any mivoaka ny arem-pirenena ary tena za mangataka mihitsy hoe tokony asiana masivony Comore tokony manendro masivo tsika tsy andany fotoana ntsony amin'ity fitondrana ty fa rehefa mba tonga eo tsika amin'ny fotoana tsy ela de ino ny angatana ho asiana angakaina satria nahoana lalan'ny trafika Comore zany hoe mora andranana arem-pirenena malagasy zany hoe afaka ao ny lalana de raha vao ao Comore izy mety vodioviny eo fotsiny de lasa zavatra hitany reny hitatsika reny fa be dia be ny zavatra mivoaka eto tsy hitatsika dikan'izay hoe mila jerevana ihany eo amin'ny nosy Comore io akoatra le hoe fiarovana le malagasy ao fa ny tena io lalana de zany tena hoe betaka be ny arem-pirenena mivoaka eto fa mety reny le hitatsika amin'ny Facebook reny ihany tratra fa za mangataka mihitsy hoe nareo mpiasan'ny douane ataonay aro mivozona indray ianareo arovo Madagasikara fa ny fanjakana tsarotra be satria ny ao aminazy ao raha tsy voaroniko
ataonao ana niaro ny tenany atsy voariny firy moa victime anatina vilamine tsy hitanao hatram'izao tsy hitanao marina ary ny eo anivon'ny doanina manokana ne efa nanao fanambarana ihany koa efa nisy fotoana efa tena hoe nanao fanambarana n'izay le hoe tsy manaiky tsony an'izany baikobaikoana sy tsindritsindrina sy ny sisa ary ampahafantarina antsika koa fa raha nisy ny fifidianana izay ho syndicat ny mpiasan'ny doanina de tena nanindry mafy ny tany ambadimbadika tany mba tsy hanonako olona ny amin'ny hoe tsy tokony ireto izay efa mitantana izay mbola tafaverina eo amin'ny fitantanana no hitantana n'izany syndicat Saint-Pidou zany fa de io moa zany mino fa mba misy tenana kely ihany ny amin'io mba misy olona mijoro ny amin'izany fiarovana n'izay hoe fijoroana amin'izany asa fiarovana ny sistany sy niny amin'ny faditsiranana sy ny sisa izany ary faramariana farany teny ministre ny fitaterana tokoa ianao fa de tena ao anatin'izao maha-ministre ny fitaterana ny Andriamatora Njatoela Roland tokoa moa zany misy an'izao hoe tratra tsy tratra eroa ny eo izao vao mbananao fanambarana tokoa maly hoe tao tsekena ny Madagascar Airlines izay raha tsy diso ohatra'izay koa fanambarana nataony ka engane aloha araka ny teninao hoe tsy hompanohatra botolo tokoa ary tsy hompanohatra sanatriavim-vava hoe tsy fitiavana fa de tena arak'izay fa de marina zany mandinika ny resaka rehetra fanaovantsika eto fotsiny de tena efa tsy vahaolana ntsony koa am'izao fotoan'izao zany le manao an'le fomba fijery miteran'ilay fasahina eo anivony tanora RMDM man satria manontany tena tokoa hoe de tena isika izao rehetra ve no atao hoe tian'ity tanindrazana ity amiko tsy vahaolana ntsony ny filazana hoe zay tsy tia politika zay tsy manao politika zay tsy miditra amin'ny politika sy ny sisa fa rehefa ianao mihitsy no tsy mandray safidy ahafahanao manavitra ny firenenao de complice zany ianao ao anatin'ilay fahavoazan'ny firenena ka manomana ny toetsaintsika sady ao anatin'ny hoe fiatrehana fifidianana tsy hoatsy tena andraikitra goavana be takina amin'ny olom-pirenena zay te hanavitra ny fireneny ny mandray andraikitra ao anatin'izany fifidianana izany nisy teny frantsay zay tsy tsaroko tsara le fomba nylazany azy fa hoe rehefa tsy nandray andraikitra ianao de aza se plaindre rehefa aveo aza mitaraina fa misy andraikitra azonao atao de tsotra be fotsiny fisafidiananao izay olona tena tokony homendrika hanarina an'ilay firenena ary manararoatra kely eto satria efa maraparana ny fandarana de omentsika teny farany keo Andriamatora Josilay rehefa aveo hoe ny team manokana de manasa sy manentana an'ireo le zatra nitazana hatramin'izay hoe tonga ity ny fotoana de afaka misoratra anarana zany tsika ho mpikamana vaovao anivony zany antoko zany mandritra n'izao fankalazana ny 20 taona izay mbola haritra herintaona izany mankasitraka be dia be Andriamatora Josilay izay mariana ihany hoe filohan'ny tanora RMDM eto amin'ny fahatanan'Antananarivo nanaiky ny vahiny tamin'ity arivo ity tena nafana sy nafinaritra ny resaka nanakarena ny hevitra omeko toy ny mazatra amin'ny vahiny rehetra ihany ianao teny amaranana ny faneho-kevitra alohan'ny anaovako veloma te mba misy zatra kely anankiroa mba ho tiako lazaina zany ama président ny jeune RMDM fahatanan'Antananarivo anaty izao manao antso amin'ny filoham-pirenena momba amin'ny Berija iny tena hoe olona tia tanindrazana izy ary nanohana ny filoha nanohana ny filoha iny ary raha ohatra izy ny diso efa ampy ho azy zay raha ohatra izy diso tsy ampahafirin'olona nanao fahadisoana teto Madagasikara tsy ampahafirin'ny fahadisoana nataondreo mpikambana anatin'ireo député any amin'ny fitondrandro raha lanjaina zany tsy dity fa ampy zay ny mahazo an'le boa kely tena hoe tanora iny raha ohatra izy naditra ampy zay maharay mandrena zany maharay mandrena mafilohana filohan'ny repoblika zany nyteniko any ampy zay raha ohatra naditra Berija efa ampy zay manao antso avokoa nisy resaka malaza be le Sisiko any saovina be amin'ny faritra itasy any hoe misy endrika na kolokolo le olona vonona mijoro de mangataka zao kosa le izy hoe tena matoko ny fitsarana le satria andeha le raharaha pitso iny amin'ny parke any pak tsy tokony misy mihitsy anao intervention any aminany any fa aloha tsika manana mpitsara mahatoky andreo zay fa aloha le izy andeha ampamany satria misy tsy fantatra eto fa misy député avy ato amin'ny fitondrana tsy haina hoe nao ina fa tsika moa tsy zavatra tsy hainana proof tsy hidirantsika fa zay fotsiny teny feno mahita proof zay tany soavinandrina ampisehoan'ireo hoe tia zavatra nataon'io chef Sisiko io de mangataka zay hoe joroana reo mpitsara amoaka vaovao marina rapitso zavatra hoe le zavatra misy no avoaka eo farany misaotra anareo miravavy nandray anay teto amin'ny plateau tena mora soa anareo ary ny olana tsy maintsy misy fa ny olana koa mampitombo atsika ary zavatra nitranga taminareo reny
lesina ho atsika reny eny atao efa tsika hiakatra tsika tsy midiny zany tsony tapitra eny fihintsika zany miakatra zany fiainana hoe melehibe anao ary Andriamanitra koa tsy name zavatra tsy ho zakatsika fa matoa zany zany zakatsika ilay izy fa mirahasoa anareo mirahavavy ho tahin'Andriamanitra amin'ny fotoana mamety azy nay mbola tonga eto ny tenanay de mirahaso madame Clémence madame Lily tahin'Andriamanitra tompoko. Alohan'ny itondran'ny misaotra-betsaka de alohan'ny itondran'ny liny teny famaranana raisiko kely le teninao teo satria tena marina tokoa fa mampieritreritra hoe berija de isan'ny nanohana ho azy io zany ohatrany hoe tonga saina kely azy zany i Roly Mercia koa efa ministra tamin'ny andro ny tetezamita raha tsaroanareo zany hoe isan'ny nanampy an'izao filoham-pirenena zao de io koa moa zany zao ny tenako hoe isan'ny nanohana ny filoham-pirenena koa tamin'izany fotoana kanefa dia zao zany mahazo fa inona daholo zany ary izay indrindra mantsy ny tiako tenena satria tsika zao teto ny adievitra de miresaka hoe mila mandinika de koa tsika miteny hoe solavo ay amindra sokenda hitsako de za zany tia sarika mihitsy ny mpijery sy ny zay mpanaraka ny fandarana ny amin'ny hoe mbola misy ho tivy eny hoe eo amin'ny toeranay ny am'izao mahazo anay zao hoe misy olona manohana misy olona tena hoe nandany herim-po sy nyrondò tao anatin'ny fanohanana kanefa de zao exemple vivant zany ny tena ary itsoran'Andriamanitra mbola omeny tombonandro ny am'izany tokony mampieritreritra sy istomana lesona indrindrindrindra ny amin'ny hoavy satria tsika andresaka fifidiana andresaka zavatra be dibe de zay le izy hoe raha misy zany ny afatra de hoe so ny hafa lavo tranay zany aizanao mamindra so ny hafa kenda zay so tena kenda mihitsy aizanao mitsako zay ngamba ny tena hoe tsara istonana ny sain'ny olona koa satria araka le terenina teo mbola hoavy indray ny 5,000 mbola hoavy ny t-shirt de mbola hoavy ny patsipatsasany sisa de variana indray ny olona fa raha pitso ianao amony tena mifanohanana raha afaka pitso ianao de sanatria avy mivava tsisy aniry an'izany sanatria ohatra ny mahazo andry Clémence sy Berija sy Roly Mercia mampalahelo ny zavatra ohatran'izany ka de isaitsainana ihany zavatra ohatran'izany ary eto koa miala tsinina manalely mba hitenikely satria misy be dehibe koa manao manelitsao hoe zany Clémence raha niriny zany raha pitso zany tsy maintsy hoverina aty Andoharano tsy maintsy miverina Laurence de miala tsiny fa tsy mahafantatra ny Clémence angambany zareo fa io efa lasa tsampody koa zay le izy zay ya maraparana ny fandarana tsika fa tsy hay ihany tsy teny kely tsika bary famalina koa izy ity fa miterany herim-po kosa ho andreo zay masaha amiko misy moa le hoe volany maso tsy mba kilema ary raha toka efa lavo ianao no mbola tsy mahay mamindra avy eo de mampanontany tena fa ho anao manokana moa zany de isorantsika an'Andriamanitra mbola miaraka eto tsika mirahavavy fa izy mirahalaza ivoaresaka teo de inoko fa tafapita ny afatra andresahana rehetra fa ho anao de tena hoe miterany herim-po sy ny fahasahiana fa hoe fotoana koa zany zao isaintsainana zanao asiana ny tongotra raha pitso raha afaka pitso namana Clémence Ranirina dia efa hita le asiana tongotra ao anatin'izany fijoroana izany za mitantana anao eny akaikaiky eny foana de hitatsika eo ny toyany mankasitraka niaraka taminay tao anaty fandarana tamin'ity alina ity hatramin'ny farany azadinoana zany manomboka raha mipitso amin'ny 2 ora de efa hisokatra ny fampiratiana antsary ery amin'ny magrobeoririka ao anatin'izay fankalazana ny 20 taona ny tokotiko Madagasikara zay mitoy zany ny zoma tontolo fa indrindra ny sabotsy no fitombe ho antsika rehetra nasanantsika ho avy ao anatin'izany fotoana zany ty zany tonga amin'ilay fitenitra zareo hoe sabotsy mifankahita fa de mametraka ny mandra-piona amin'ny fandarana manaraka indray izahay amin'ity alina ity veloma tompoko mandra-piona tompoko